Vatsimpana edny pasteur Barbier Kristina. Indrono mason'i Jehova mitsinjo izay matahotra azy dia izay manantena ny famindrampony. Amen. Iondrika hivavaka isika. Mankasitraka indrindra ray malala. Manome voninahitra ny anaranao amin'izao maraina izao. Ka indrana ny vavaka nataon'ny mpanao salamo manao hoe isaotra ny Jehova lalandava aho eo am-bavako mandrakariva ny fiderana azy. Jehova ny reharehan'ny fanako ary izany mpandefitra ka ho faly. Alfa sy Omega, famindrampony mbola nahafahanay nahazo tombonandro mpahavelomana amin'ity maraina ity. Izany hiderana eny anaranao masina ka nomezana voninahitra ny anaranao manao hoe masina, masina, masina Jehova tompony maro, heniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Tsy mendrika, mpanompo tsy mahazo, tsy tanteraka, mihodina isan'andro eo anatrehanao mpamonjy, manantona anao ampanetretena Kristy Jesosy, tomponay. Mangataka ny famindrampo aminao, Jesosy izay rehetra nampalahelo anao aty anatinay ety, tsy ahitana ny voninahitrao. Sasao amin'ny ranao masina latsaka teo Kalvaria izahay mpamonjy, mba ahazo fitsarana amin'ireny ota mavesatra izay hoentina isan'andro ireny. Tompo, dia ampahery anay isan'andro ianao, dia hiteny aminay isan'andro ianao, fa efa tombotra ny farany zavatra rehetra ho ianao, indray tsara ho ianao. Ko mangataka ilay tenin'ny fiainana ankehitriny, irao ny fananao mahery, hanazava ny teninao, hikasika ny fomam-panahinay ihany koa, mba ho tany lonaka hitsirindra ny teninao izany izahay, ny fonay. Dia mitenena indray anio, fa tsy ny mofo ihany no veloman'ny olona ho ianao, fa ny teny rehetra izay aloky ny vavan'Andriamanitra. Dia misandrata amin'ny avo indrindra, hoderany mandaka izay ny voninahitrao. Halleluia. Amen. Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo indray, tratran'izao maraina izao. Mbola mpitombona amintsika lalandavariavana ny fahasoavana omba ampiadanana avy amin'Andriamanitra ray amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika, ary koa ny fampiraisana miaraka amin'ny fanahy masina. Izay te hanaraka marina an'i Jesosy. Izany no lohatenin'ny fampaherezana izay zarainy amintsika amin'izao maraina izao. Hosokafantsika avy hatrany baibolitsika, filazantsara ny Kristy Jesosy nosoratan'i Lioka. Lioka toko fahasivy, andininy fahafito amby 50 ka hatramin'ny faharoa amby 80. Luc chapitre 9, verset 57 à 62. Vakina zany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary nandroso teny an-dalana izy dia nisy anankiray nanao tamin'i Jesosy hoe, anaraka anao aho naiza le anao. Fa hoy Jesosy taminy, ny amboa haolo manandavaka ary ny voromanidina manana fialofana, fa ny zanak'olona tsy mba manana izay hipetrahany ny lohany. Ary hoy izy tamin'ny anankiray koa, manaraha ahy. Fa hoy kosa izy, tompoko, aoka ao aloha andevina ny raiko. Ary hoy Jesosy taminy, aoka ny maty handevina ny maty ao aminy, fa ianao kosa mandehana ka mitoria ny fanjakan'Andriamanitra. Ary hoy ny anankiray koa, tompoko, hanaraka anao ihany aho, fa aoka ao aloha andehanao veloma ny ao an-tranoko. Fa hoy Jesosy taminy, tsy misy olona mitana fangady tarihina ary mirehitra ka miendrika ny ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Amen. Ray masinao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Izay te hanaraka marina an'i Jesosy hoe, izany no lohateny tiako hitaritana ny saina amam-panahintsika avy amin'izao tenin'Andriamanitra izao. Raha araka nyity tantara ity dia efa kaiky ny andro ahafatesan'i Jesosy hanantanterahany famonjenantsika olombelona. Efa be ny asa nataony, nanasitrana ny marary izy, nanadio ny boka,
nampalady ny marenina, nanangana ny maty, ary indrindra ny fitoriana ny filazantsara. Na dia zany aza no efa nataony Jesosy Kristy dia mbola maro no tsy nandray azy, ary anisan'izany ny Samaritana izay voalaza eto amin'ny tantara. Koa tsy maintsy afara amin'ny fahafatesana ihany ny fanatanterahana ny asa famonjena. Toy ny emotra nefa ny ankabeazany maro. Izany na tonga ilay tenin'ny Jakoba sy Jaona eto manao hoe tompoko, ary amin'ny andininy voalohany ihany zany, ary amin'ny andininy faraka amin'ny 50 any. Tompoko, tianao va? Raha hiteny izahay mba hisy afo milatsaka avy any an-danitra handevona azy, noho ny fiemorany maro aza, no nahavelo-pantaninany tompo indray mandeha nanao hoe ianareo koa va mba te hiala. Maro manko no mikendry ny zavatra ranofo amin'ny fanarahana an Jesosy, fa tsy mikendry ny zava-panahy. Mitady ahy ianareo, nefa tsy noho ny nahitanareo famantarana, fa noho ny nananareo ny mofoka voky. Zany ny teny Jesosy tamin'ny indray andro tamin'ireo izay nanaraka azy. Hita eto amin'ny andininy fa 8:12 ary ny fitsabony Jesosy ny sain'ireo mpanaraka azy, mba tsy ho diso fanantenana, ary tokony ho tsarotsika rehetra izay mpanaradia azy koa ankehitriny, satria mila fepetra izany fanarahana an'Andriamanitra izany. Voalohany indrindra, mila fandavan-tena sy fanapahan-kevitra handao an'izao tontolo izao izany fanarahana an Jesosy izany. Toa mahafinaritra ny fanoloran-tenan'ity olona iray, hanaraka anao aho ozy, naiza aleanao araka ny teny izay henontsika teo. Fantatry Jesosy fa toe-po vetivety toy ny afomololo ihany zany tao anatin'ity olona ity, ka nosedrainy tamin'ny teny izay tsy misorona mihitsy, novalinina nanao hoe ny amboa olo mandavaka ozy, ny voromanidina ozy manana fialofana, fa ny zanak'olona tsy mba manana izay hipetrahany lohany. Maro koa mantsiryavana ny manolo-tena ho mpanaraka an Jesosy noho ny fahitana fa toa afa-pasairanana rehefa kristianina, toa manana voninahitra rehefa kristianina. Eny indrindra rehefa mpianatry ny Jesosy, kanjo noho ny idonam-pahoriana sy zan-toetra amin'ny fankapana maro, dia indro fa miemotra, totraka, lavo. Ary koa izy, raha misy ozy manaraka ahy, ka tsy mankahala ny rainy, ny reniny, ny vadiny sy ny zanany sy ny rahalainy sy ny anabaviny, eny na dia miainy koa aza, dia tsy azo ekena ho mpianatro i Jesosy. Ary nazovy no tsy mitondra ny azo fijaliana ka tsy manaraka ahy iny tompo, dia tsy azo ekena ho mpianatro izy. Izany hoe, mila fandavan-tena, mila fanapahan-kevitra handao an'izao tontolo izao, ny fanarahana an Jesosy sy ny fitiavana azy. Ary izany nahatonga ny Paoly resy lahatra, raha nanaradian Jesosy izy hoe, fa sanatria ozy raha misy hataoko rehareha fa tsy nihazo fijalia Jesosy Kristy tompontsika, izay nahavoaombo izao tontolo izao tamin'ny hazo fijaliana raha ny amiko, ary izao kosa hoy Paoly, raha amin'izao tontolo izao. Tsy misy antom-piainan'ny Paoly mantsy eto amin'ity tany ity, afa-tsy Jesosy irery ihany. Ary mbola hoy izy koa izy, fa i Kristy ozy ny antom-pivelomako, no antony hahavelomako. Amin'izany, dia tsy misy zavatra manery azy amin'ny asa izay ataony afa-tsy Kristy sy ny fitiavany. Ary izany no mbola nilazany any amin'ny Korintianina ny hoe, fa ny fitiavany Kristy no manery anay. Ka dia velona ao amin'ny Kristy izay mpanaraka an Jesosy. Havana malala. Moa tena izany tokoa va no anarako sy anarahanao an Kristy? Sa zavatra fa tsarovy ary. Fa raha tsy izany, dia mbola ho avy ane ny fotoana hiemorako sy emoranao, tsy ho mpanaraka azy intsony. Fa raha tena izany tokoa, hoe i Kristy no antom-pivelomako, dia matoky fa tsy saraka amin'ny Kristy mandraka izay izao sy anao. Ny faharoa, tsy miray fomba na asa amin'izao tontolo izao ny mpanaraka an Jesosy.
Tsy miray fomba na asa amin'izao tontolo izao ny mpanaraka an' Jesosy. Ny fomba n'izao tontolo izao mantsy dia ny fomba ny tany fenota. Ary ny asany dia ny asan'izao fiainana izao. Zany hoe ny asan'ny nofo sy ny filany. Izay tena fanjafiana an'Andriamanitra ary fanoherana ny Kristy tanteraka izany. Izany dia hita amin'ity olona iray izay voalazan'i Jesosy eto, natsoiny Jesosy. Voalaza eo amin'ny 7:50 tapany manao hoe, Tompoko, aoko ao aloha handeha andevina ny raiko. Ka ny fandevenana ny rainy izany no ny sakana sy hanaraka ny tompo. Mbola mahasakana ny maro koa ankehitriny sy hanaraka an' Jesosy ny resaka faty. Satria tsy maintsy mbola mamady, tsy maintsy mbola manao ny fanaondrazana, tsy maintsy mbola tsy mahazo mandevina raha tsy ny lakamisy, tsy ny sisa sy ny sisa. Tsy izany ihany anefa, fa maro koa. Maro ny asan'izao tontolo izao sy ny fombany tena misakana ny fanarahana an' Jesosy Kristy Tompo. Indrindra ny voalazan'ny Paoly ao amin'ny Galatianina 5:17 ka hatramin'ny 20 manao hoe, miariary ozy izy ny asan'ny nofo dia izao: ny fijangajangana, ny fahalotona, ny fijerijejona, ny fanompontsampy, ny fanaovana ody-ratry, ny fandrafiana, ny fifandirana, ny adilahy, ny fiafinafonana, ny fampiandaniana, ny fisarahana, ny fitokoana, ny fialonana, ny fahamamona, ny filalaovan-dratsy. Ary toy izany ozy izay lazaiko aminareo raha teo izy tahaka ny voalazako fahiny koa, fa izay manao an'izany ozy izy koa dia tsy handova ny fanjakan'Andriamanitra. Be ny miray fomba amin'ity olona ity, izay voalaza amin'izao tantara faharoa izao, ka miala tsiny sy mangatakandro amin'ny fanarahana ny tompo. Ry havana malala, moa mbola misy tsy mahafoy ny asan'ny nofo va amintsika izao tokoa, izay mpanaradian'i Jesosy? Mila ilaozantsika haingana dia haingana tokoa izany raha teo mpanaraka azy maro isika. Fa tsy mahay manompo tompo roa ny olona, fa ny anankiray ho alany ary ny anankiray hombany. Ny mpanaradian'i Jesosy izay te hanaraka an'i Jesosy marina ve? Fahatelo farany mibanjina mandrakariva ny loka napetraky ny tompo eo anoloany. Mibanjina mandrakariva ny loka napetraky ny tompo eo anoloany. Tsy misy olona mitana fangady ozy izy tarihina ary miherika ka mendrika ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Hoy ny tompo eto amin'ny 2:20 farany. Maro ny zavatra mety mandritra sy mambabo ny fony maro, hiala amin'ny fanarahana ny tompo ety ambonin'ny tany. Ka raha miherika sy mandinika an'ireny, isika kristianina dia izao, tsy hahatratra ny loka izay ampanantenaina omenantsika. Noho izany, tsy tokony hierikerika amin'ny zavatry ny tany izay manimbatsika ary mety hahalavo antsika ny masom-panahintsika, fa hibanjina mandrakariva ny Kristy Jesosy izay tompon'ny finoantsika sy mpanefa azy. Hoy ny mpanoratra ny epistily ho an'ny Hebreo manao hoe, mijery an' Jesosy ozy izy, tompon'ny finoantsika sy mpanefa azy, izay nahatitra ny azo fijariana ka tsy nitandro henatra mba hahazahoany fifaliana napetraka eo anoloany, ka dia efa nipetraka eo amin'ny ankavanany seza fiandehanan'Andriamanitra izy ozy. Fa hevero tsara ilay nahatitra ny fanoherana nataon'ny mpanota taminy, fandrao ho ketraka ianareo ka ho reraka ny fanahinareo. Hebreo 12:2-3 izay mpanaraka an' Jesosy ary dia manaraka ny diany mandrakariva, ka hanaraka azy ho lalana sy fahamarinana ary fiainana, hazahoany manatratra ny tranony rainy izay hahasambatra azy mandrakizay. Ka na dia be aza ny zavatra mety mandirotra antsika amin'izao fiainana izao, dia izao, dia tsy misy mampaninona antsika izany, satria zavatra ray ihany no banjintsika dia izao, ny ahazo ny loka. Ahazo ny loka. Hoy Paoly, iza no asaraka amin'ny fitiavan'i Kristy? Fa oriana va? Sa fantsana, sa fanenjena, sa misary, sa fitanjana, sa loza, sa sabatra. Izany rehetra izany dia tsy asaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra
izay ao amin'ny Jesosy Kristy Tompo, raha tena mpanaraka an' Jesosy tokoa isika ry havana malala. Ry havanao, rahavavy malala, rahalahy malala ao amin'ny Tompo. Raha teo mpanaraka an' Jesosy tokoa isika, dia aoka hibanjina mandrakariva ny loka napetraky ny Tompo eo anoloantsika, ary miady tsara ny finoana, araka ny voalazan'ny Paoly ao amin'ny Timoty fa izay manao hoe fa ianao kosa ry lehilahin'Andriamanitra mandosira izany zavatra izany, ka miezah mitady fahamarinana, fitiavana, faharetana, fahalemem-panahy, ary media ozy miady tsara ny finoana, hazony ozy ny fiainana mandrakizay, fa ho amin'izany no niantsonanao sy nanaovana ilay fanekena tsara eo mason'ny vavolombelona maro. Amin'izany dia ho sambatra isika, satria ahazo ny zavatra lehibe izay kendreny Tompo omena izay mpanaraka azy, dia ny satrobonina anaty ny fiainana mandrakizay, ka dia aokarian ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao, dia omena azy ianao ny satrobonina anaty ny fiainana, hoy ny voalazan'ny Apokalipsy. Azy irery ny voninahitra, atsika kosa ny fiezana mandrakariva, handao ny zavatra rehetra izao, ka hibanjina an'ilay voaomby teo amin'ny hazo fijaliana, ka nanome antsika ny tena fiainana. Kristy ny tena fiainana, tano mafy izy ary. Aoka hitana azo mafitsika, fa tsisy marombaka ny eo ampela-tanany. Haleluia, amen. Hivavaka isika. Saotra Tompo malalako, mankasitraka Jesosy eo. Saotra anao satria tsy izahay tokoa no nifidy anao, fa ianao nifidy anay. Mba andehananay tokoa Jesosy mifanaraka amin'ny sitraponao. Hamoazanay bebe kokoa amin'izany hoe maha-kristianana izany, ka mba ho hitan'ny olona izany voa mendriky ny fibebahana aty avy aminay kristianina izany Jesosy. Meo anay Tompo ny famindramponao, satria dia izay tokoa ilay voalazan'ny mpanomponao Petera hoe ny fanahy mety ihany fa ny nofo tsy manan-kihatra. Voasingotry ny mena amin'ny ravoravo mantsy izahay matetika, potraka lavo midarabika, eny miala mihitsy aza amin'ny fitiavana voalohany. Tsy sitrakao anefa ny hahafaty ny zanak'olombelona. Tsy sitrakao anefa Tompo ny andehananay any amin'ny elo afo. Zany mbola mampiteny anao mialalan'ny filazantsara marina izay torinao aminay isanandro, mba hiverenanay amin'ilay fitiavana voalohany, amin'ilay fitiavana fototra, hibanjinanay anao mandrakariva ka andraisanay anao isanandro ho Tompo sy mpamonjy ny fiainanay. Anananay fahatahorana anao Jesosy, anananay ihany koa ny fitiavana anao. Tompo, mamela ny elokay Jesosy raha mbola ao Tompo no tsy ahitanao Tompo fa tena mpanaradianao marina izahay amin'ny fiainanay, amin'ny fiteninay, amin'ny fihetsika, amin'ny fitafinay, amin'ny fomba mampanao maro samihafa rehetra ry manodro. Tsy maneho ny voninahitra amin'ny fiainanay. Jesosy malalako, vonjeo zahay Jesosy io. Ratsy ane zao andro zao mandringotra anay enge zao andro zao Tompo. Kanefa Tompo, raha eo ianao, dia tsisy atahotra anay. Tsisy tokony hampangororo ny fonay, fa efa noresenao eo amin'ny hazo fijaliana daholo zany rehetrarehetra izany. Ka irao ary ny fananao masina Tompo, anananay fahasahina manampina ilay fahasoavana, dia natonanay ilay hazo mitanam-bokovoko, ka hibebanay Jesosy, anapana hevitra ihany koa hiala amin'izao tontolo izao, mba ho tena voninahitry ny anaranao rery ihany ny antom-pisinay, ka sahinay koa ilaza tahaka ny Paoly hoe i Kristy no antom-pivelomako. Anio ary mandrakizay, misaotra Jesosy malalako, misaotra ny fitiavanao, misaotra ny famindramponao. Raisy ny fitahina sy ny tso-dranomasina ho tonoina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ary ho an'izay maharo anareo mba tsy ho tafitoina, ary ametraka anareo tsy hanatsiny eo anoloan'ny voninahiny amin'ny firavoravona. Ho an'Andriamanitra tokana mpamonjy antsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika vaomby teo amin'ny hazo fijaliana, ny voninahitra, ny falebiazana, ny fanjakana sy ny fahefana, hatramin'ny taloha indrindra ankehitriny ary mandraka izay. Fa ianareo kosa ry malala, dia ataovy izay androsoanareo amin'ny finoana masina indrindra, ka mivavao amin'ny fanahy masina ary tehirizo ny tenanareo ao amin'ny fitiavan'Andriamanitra miandry ny famindrampony Kristy Jesosy Tompontsika ho fiainana mandraka izay. Misandrata amin'ny avo indrindra Kristy,
Hoderanay mandrakizay ny vonina itrao. Haleluya. Haleluya. Amen.